mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ho amintsika rehetra mandrakariva ny riavana ny fahasoavan'ny tompontsika. Misaotra ny tompontsika afaka hiaraka mandinika indray ny teniny amin'izao fotoana izao. Ny Salamo fa 7:30 no dinintsika anio. Alohan'ny amakitsika azy dia andeha indray hiaraka misaotra ny tompo isika. Raha io raiso ny fisaorana anao, atolotray amin'ny fonay manontolo no ny fahasoavana sy ny famondrampo iainanay isan'andro, fa miaina ao anatin'ny famondramponao zahay, velona ao anatin'ny fahasoavanao zahay, misaotra ry Andriamanitra ny famondrampo. Misaotranao indrindra koa izay raha afaka hiaraka mandinika indray ny teninao, voasoratra efa ela dia ela, nefa mbola marina mandrak'androany, azonay akana lesona hiainanay, hahasoa ny fiainanay fa izany raha teo no sitraka ao Andriamanitra. Ko mangataka ary zahay, mitenena fanahy masonao fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no ivavahanay. Amen. Salamo fa 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Teo amoron'ny Babilôna no nipetrahanay, sady nitomaninay raha nahatsiaro ny ziona. Teo amin'ny hazo malahelo teo fovoan'ny Babilôna nanantonanay ny lokanganay. Fa teo dia nangataka anay hira izay namabo anay, ary izay nampahory anay nangataka anay hanao fifaliana ka nanao hoe manaova hiran'ny ziony eto anatrehanay. Nefa ho nataontsika ahoana no fihira ny fihiran'i Jehova tany an-tany finivainiana? Raha manadino anao aro Jerosalemo, aoka kosa ny tanako ankavanana mba hanadino. Raha tsy mahatsiaro anao aho, aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanilaniko. Raha tsy Jerosalema no ataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra. Jehova, tsarovo ny taranak'Edoma, ny andron'ny Jerosalema, Tereza nanao hoe ravao izy hatramin'ny fanorenany. Ry Babilôna zanakavavy zay resy, sambatra zay mamaly anao, arak'izay nataonao taminay, sambatra zay maka ny zanakao madinika ka manjera azy ho torotoro amin'ny aram-bato. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Fahamarinana telo no andraisantsika fampianarana indray amin'izay tenin'Andriamanitra no vakitsika androany. Fahamarinana voalohany dia izao: nandatsa ny Israely ny Babilôniana nampahory azy. Nandatsa ny Israely ny Babilôniana nampahory azy. Ahoana moa tsika no sahy teny zany? Manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra dia ahitantsika fa izao: reraka ny fony zanak'Israely, reraka ny fony, nitomany tao anatin'ny tao, naninona na alahelo. Any ampahababoana manko izy zao, nahantony ny lokangany, dia nipetrapetraka teny amoron'ny Babilôna izy. Dia avy le olona, mba mangataka anareo zay, mba manaova hira fanaonareo tany falifalianareo tany zione, manaova hiran'ny zione eto anatrehanay.
ny olona malahelo. Fa naninona ary izy reto ny lasako babo tany? Naninona izy ny lasako babo tany? Zao ny voalaza ao amin'ny tantara faharoa toko fahaenina amby telopolo. Manao amin'ny andininy fa 120 no vakintsika ka hatramin'ny andininy fa 720 hamerina amintsika ny antony na lasa ny Israely ho babo tany Babilôna na tongo zao latsa nahazo azy teny amoron'ny on'ny Babilôna zao. 20 taona Zedekia fony izy vao nanjaka, ary 20 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao zay ratsy teo mason'i Jehova Andriamanitra izy, fa tsy nanetry tena teo anatrehan'i Jeremia mpaminany, zay nilaza ny tenin'Andriamanitra, ary nikomy tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka zay efa nampianiana azy tamin'Andriamanitra koa izy, ary nanamafy ny atony sy nanasarotra ny fony izy mba tsy hiverina ho amin'Andriamanitra ny Israely. Ary ny lehibe rehetra tamin'ny mpisorona sy ny vahoaka koa nanao zay mahadiso indrindra araka ny fahavetavetana rehetra fanaon'ny jentilisa, ka nandoto ny tranon'i Jehova tany Jerosalema zay no amasininy. Kanefa Jehova Andriamanitra ny razany nampitondra teny ny iraka zay ny raha no any aminy. Eny ny fomaraina koa izy ka naniraka, fa namindra fo tamin'ny olony sy ny fonenany kanjo. Ny olona niomere nirak'Andriamanitra ireny, sady namazovazo ny mpaminany, mandra-piatry ny fahatezeran'i Jehova taminy, ka tsy nisy nahavonjy azy. Ko nentiny namely azy ny mpanjaka ny Kaldeanina, zay namono ny zatoviny tamin'ny sabatra tao an-tranon'ny fitoerana masina, ary tsy nisy namindrany fo na zatovo na virjina na antitra sy fotsovolo koa, fa izy rehetra dia natolony eo an-tanany avokoa. Ary ny fanaka rehetra tao an-tranon'Andriamanitra, na ny vavety na ny madinika mba mirakitry ny tranon'i Jehova, ary ny rakitry ny mpanjaka sy ny mpanapaka, reny rehetra reny dia nentiny ho an'ny Babilôna avokoa, dia nidorany koa ny tranon'Andriamanitra, noravaniny mandan Jerosalema, ny lampanandriana rehetra tao koa dia nodorany tamin'ny afo, ny fanaka tsara rehetra nosimbany. Izany no zavatra nitranga tany Jerosalema fa izay. Nanota tamin'i Jehova ny olona, na ny mpanjaka, na ny lehibe, nanao vetaveta teo anatrehan'Andriamanitra, nandoto ny tranon'Andriamanitra mihitsy azy, dia naniraka ny mpaminany Andriamanitra, naniraka ny Jeremia izy, fa nataon'ny olona mpanao vazivazy zany ary no tsiratsirainy ny tenin'i Jehova. Dia inona ny vokatra zay? Lasako babo tany Babilôna noho ny fahotany izy rehetra. Dia tsy mahagaga, raha nandatsa azy ny Babilôniana, aiza lay Andriamanitra zay nilazainareo fa mahery namonjy ianareo, aiza? Ataovy ny fifaliana meo, jerenay ho enonay. Latsa sisa no azony tamin'ny Babilôniana. Ny voanatsiaro tenan'ny Israely. Nataontsika ona ny fihirany firan'i Jehova tany an-tany mivainiana. Hira hoe mahery ve Jehova? Hira hoe matanjaka ve Jehova? Miaro anay ve Jehova? Nefa ianao any am-pahababoana? Inona ny nahalasanareo babo? Tsy afaka hira mpifaliana any an-tahan'ny pahababoana, raha tsy efa voavela heloka aloha. Ny hiran'zina, hira fiderana, hira fifaliana, hira ny olona voavela heloka. Kanefa ry zareo mbola any am-pahababoana, mbola mahatsiaro hoe ny heloka eny nato izao anay. Andriamanitra manko efa nilaza taona maro talohan'izao nahababo azy zao, tantara faharoa toko 7, andininy 720 raha nitokanana amin'ny tempolon'i Jerosalema. Izao ny voalaza ao, tenin'i Jehova tamin'i Solomona zany: raha mivily kosa ianareo ka mahafondiky sy ny lalako zay nataoko teo anoloanareo, ka mandeha manompo andriamanikafa sy mekohoka eo anatrehany, dia ongotako amin'ny tany zay nomeko anareo. Ho fongorako tsy ho eo masoko ity trano no amasiniko an'ny anarako ity, sady ataoko oabolana sy ho ambety teny any amin'ny firenena rehetra. Ary na dia avo aza ity trano ity, dia ho fitalanjonan'izay rehetra mandalo azy ka atao hoe naninona reny dia nataon'i Jehova toy izao ity tany sy ity trano ity, ary isy amaly hoe satria nahafoy an'i Jehova Andriamanitra ny razany
zay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy ka nifikitra tamin'Andriamanitra fa sady nikoka teo anatrehany ka nanompo azy. Mazava loatra zany ny antony nandravana ny Jerosalema sy nalasaky babony ny Israely tany Babilôna, nahafoy an Jehova izy, de nitanterahin Jehova ny teny nomeny hoe ho ravako ty trano ty ary ho lasako babo anareo. Ry havana, inona ary ny tokony hatao raha misy zavatra mitranga atao mamabo antsika? Anontany tena hoe raha eo babo ve aho? Babo aho? Ny tsy ahafahako mideranao intsony, ny tsy ahafahako mihirany ny firanao, tsy ahafahako mankalazanao. Ary raha izany, inona ny fanafody? Inona ny nataon'i Nehemia fa any am-pahababoana koa Nehemia? Ary mba isan'ireo any am-pahababoana izy. Nehemia toko voalohany, manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 5, rehefa reny ny zavatra nitranga tany Jerosalema, de nipetraka nivavaka nibebaka ho an'ny firenena izy. Ary izany no nitondra fanasitranana indray ho an'ny Jerosalema. Enganery havana, na inona alahelonao ty tantsika ty, mba azahoanao manandratra indray fideranan'Andriamanitra fibebahana tahaka ny Nehemia ny fanafodiny. Fa izany natoron'i Jehova. Ny fahamarinana faharoa, any am-pahababoana Israely vo nivoady fa ho tia an Jerosalema. Any am-pahababoana vo nivoady ho tia an Jerosalema. Io alahelo ny tanindrazana io ry havana, tsy de hoe zava-baovao io akory, fa ny jiosy lasaky babo tany Babilôna de zao nanozo ny tena mihitsy aza no ny fitiavan'ny tanindrazany. Raha manadinanao aro Jerosalema o, aoka ny tanako akavanana mba hanadino, raha tsy mahatsiaro anao ao, aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanilaniko. Raha tsy Jerosalema nataoko ambony indrindra amin'ny fifaliko rehetra. Fitiava tanindrazana ao am-pon'ny jiosy babo any Babilôna zany, na atsiaro an Jerosalema izy. Nefa da ty aorina, na de Jesosy koa aza, tsy babo any Babilôna izy, fa tena ao Jerosalema izy, saingy Jerosalema tsy mankatony tenin'Andriamanitra. Jerosalema vangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany nefa tsy mahalala ny zanany. Lay zanany mitondra fiadanana. No voatery ny antsoantso an Jerosalema hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema, zay mamono ny mpaminazy zay rano aminao, impiry anty anangonanao tahaka ny fanomban'ny akon'izany eo ambany elany fa tsy mety anao. Raha mba fantatrao mantsy fa izahatỳ aniny ilay mitondra fiadanana. Jerosalema nefa nidinitsika tamin'ny lasy fa finidin'Andriamanitra ho tanànany teto amin'izao tontolo zao. Na de Andriamanitra ny lanitra izy, Jerosalema no fidiny ametrahany ny anarany mandrakizay. Tanindrazany jiosy io. Ry havana, rehefa lasa ny ampitan-dranomasinanika sendra mipetraka lavidavitra any ianao, de maminao areny mandreny vaovao avy any Madagasikara. Fitenin'ny malagasy mipetraka any an-dafo ny hoe andago, andago. Inona hono ny vaovao andago? Ka raha vao mba misy vaovao mangorangorany ereny aty fo. Ary mahagaga ve raha mivondriny izy? Haninona hanampy any Madagasikara? Fitiava tanindrazana, tsy azo adinoina ny tanindrazana. Ary raha misy olona milaza ho tsy tia ny tanindrazany, dia mandainy zany olony zany. Saingy zao, ny fanehoany ny fitiava tanindrazana ny tsy mitovy. Fitiava tanindrazany ny any sasany rehefa manan-karena de ampy zay. Na mahantra aza ny hafa tsy mampanininy zany fa izaho ihany manan-karena ito tanindrazako. Tsy fitiava tanindrazana zany. Fa ny fitiava tanindrazana ve? Ataoko ahoana ny mijery ny loza anjony fireneko? Ataoko ahoana ny fijery ny fandringanana ny havako? Izany ny fitiava tanindrazana tao amin'ny Estera. Nahoana antsitomany hoy Nehemia, nefa rava ny fasandrazako. Rava ny manda ny dorana tamin'ny afo,
ary mijaly ny olonany nahoana antsy hitomany nahoana antsy alahelo tareo izy tamin'ny mpanjaka niara-nonina tamin'ny tany am-pahababoana fanontaniana mipetrapetraka dia ny hoe manao ahoana ny fihetseponao raha mahita ny fahorin'ny eto tanindrazana fa ny zava-dosa indrindra ry havana dia izao vohitantsika fa misy fitsarana mahatsiravina ny aorinan'izao fiainan'izao hoe mandeha amin'ny tômôbila tsy manampona inona na inona kory reto mpenakavy tampotampoka teo nivadika ny tômôbila maty tampoka teo ny sasany tamin'izy ireo nanatry maso zany ny masoko lehilahy ray mandeha hiasa tsy matsara tsy maninona zao voadona ny tômôbila tampoka teny tany mena zay no izy mpiasa manalina no niasa tany manatanina fa izay 12 septambra 2024 ao anatin'ny ray mpimaso monja anarivony no niditra ny fitsarana mandrakizay nefa isy loza manjo ny fireneko zay voantso tampoka ho any amin'ny mandrakizay ty firenena aho hampitandrina any hoe mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy miantsoa azy dia ny mbola kaiky izy atakoana no anjo ny jery ny hanjo ny fireneko tsy adinoky ny fireneko hoy ny jiosy tany Babilôna raha manadino anao aro Jerosalema o akohay ny lelako azy raikitra amin'ny lanilanitra ho tonga amona aho sady tsy ho afaka mihinan-kanina akory ny dikan'izany miandro fahafatesana koa aho ry havana malaza ho ty tanindrazana ny malagasy tsara zany ahoana ny fanehonao zany fitiava-tanindrazanao zany miasa ho an'ny tanindrazana manaso ny firenena marina zany tokony hatao zany aza mihevitra zay asony tenanao ihany fa ny hafa koa tenin'Andriamanitra zany fa ny aza dinoina dia izao raha kristianina ianao raha fantatrao fa misy fitsarana farany ankoatr'izao fiainan'izao mba stonitsy ho any amin'izany fanandevozana mandrakizay zany izy stonitsy ho very mandrakizay izy ambara ho azy lay mpamonjy tonga hitady sy hamonjy ny very Jesosy tompo zany tyreo aminy ny filazantsara mba tsy sanatrika ho tanteraka tokoa ny hoe dia tsy nambaranao ahy izy fitiava-tanindrazana fanambarana ny filazantsara amin'ny mpiarabelona izany ny tena fitiava-tanindrazana fiainana araka ny soratra masina ary fanambarana aminy ny famonjena ao amin'ny Kristy Jesosy izany ny tena fitiava-tanindrazana satria mandalo zao fiainan'izao sy ny filany nefa ny malagasy tsirairay tsy maintsy hanatrika ny fitsaran'Andriamanitra fahamarinana farany ry havana izy ty dia tsy tokony alaitahaka vavaka valifato an'ny Babilôna sy Edoma ny vavaky ny jiosy Babilôna zanaka vavy zay efa resy sambatra zay mamaly anao Jehovah tsarovy ny taranaki Edoma miandro ny Jerosalema dia reo zay nanao hoe ravao izy tamin'ny fanorenany Edoma tokoa manko dia niantsoantso fandravana ny Jerosalema ary Babilôna ve fampahorina azo dia izany ny vavaky ny jiosy zany ny vavaka nataony enganye ka ho rava ianao ry Edoma ho tsarovany Jehovah iny ny nataonao ka amaly faty ianao izy ary ianao ry Babilôna zanaka vavy sambatra zay mamaly ianao araky ny nataonao taminay vavaka valifaty vavaka andolo-po zany ny vavaky ny jiosy tany Babilôna fa izay fa rehefa tonga ilay zanak'Andriamanitra niova zany ka inona ny nataony liko 7:24 reo nanombo azy tao amin'ny asojaliana valifaty ve ny nangatahany raha io mamelany eliny fa tsy fantan'izay ataony dia ho ihany izy nampianatra mivavaho an'izay manenjika anareo misaora fa aza manozona mivavaho an'izay manisy ratsy ianareo aza miantso tody tsy tenin'i Jesosy zany raha eo mamelany eliny fa tsy fantan'izay ataony izy tamin'ireo namono azy dia ho iangamsika hoe ka tsy rariny zany pasteur tsy ho elohina zany ny mpanota
ahoanany tsy ho elohina ny mpanota zay nanao ratsy aoka mba hiverina aminy ratsy nataony hadininy Israely fa ny fahotany eny na tonga an'Andriamanitra haniraka ny Babilonianne valy ny fahotana nataony ene zany Andriamanitra ane ka Andriamanitra marina Andriamanitra marina Andriamanitra mamindra fo izy nefa marina izy naninona moa tsy noenoy ny vavaky ny zanany tany Getsemane tany Golgota raha azo atao hoe sory amiko ty kapoka ity tsy azoko atao anjely no irahako mba hampahery anao hoy izy tamin'ny Petera ny kapoka izay nomena raiko avy tsy hogoiko izy fa naninona kay satria efa tonga ota izy nisolovoina ny mpanota izy zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao izy ary ny fitsaran'Andriamanitra dia tsy maintsy niatra taminy nataon'Andriamanitra niatra taminy ny elontsika rehetra tsy afaka manamarina an' Jesosy tonga nofo Andriamanitra satria nisolovoina ny mpanota izy tsy maintsy elohina ny mpanota na iza ary ny mpitsara dia tokony tsara marina hanameloka ny mpanota saingy zao kosa mamela eloka Andriamanitra rehefa mibebaka ny mpanota ary izay ny fifaliantsika satria efa nisolatsika teo ambony hazo fijaliana Jesosy ka raha mibebaka isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika afaka ny otantsika rehetra ny ranony zanany teo amin'ny hazo fijaliana ny fanamarinana antsika havako ny mivavaka mangataka valy faton'izay manisy ratsy tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany fa ny fitsarana marina kosa hanameloka izay meloka dia araka ny sitrapon'Andriamanitra izany kanefa nameloka azy ianao misy ny famelan-keloka raha mibebaka ianao satria Andriamanitra mpamela eloka ny Andriamanitra izy iona ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika endre ny fifaliana iray mahita tantara marina azona ianarana sitraky ny fonaony nametraka ny fitiava-tanindrazana ao am-po fa nahianao Jesosy aza nalahelo ny tanindrazanao tety an-tany ary noho izany indrindra no hitalaonay aminao tompo mamindra fo amin'ny tanindrazanay mamela ny eloko Madagasikara ny eloka rehetra nandao anao ny eloka rehetra niodina taminao nanakalo anao tamin'ny sampy zahay nanakalo anao tamin'ny zavatry ny tany zahay mifon'Andriamanitra mamindra fo aminay ianao mamindra fo amin'izay mety fitsarana tsy marina vita tito ary dia mangataka izahay raha sitrano ny taninay fa Andriamanitra ny famindram-po ianao dia ho voninahitra anaranao i Madagasikara sitrana amin'ny anaranao mpamonjy eo nanaovanay izany vavaka izany amen mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina atolotry ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly raha nahalinanao zany azo atao ny mividy kasety na CD izay afarana amin'ny fikambana amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly totobato raha navalona voalohany an-tanina ren'ny raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana an-tarobia 24 809 92 na 032 72 147 27 ho anareo any amin'ny faritra kosa ny fandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo